fanotofana tany tanàna iray antsoina hoe Zaivola ihany koa no hototofana. Fahatapahan-drano efa 7 volana izay no nijaly rano ny ponina eny Faravohitra. CSS Sampanantananarivo manohy ny fitakiana ary nanindrim-paingotra ny savorivory tamin'ny baccalauréat. Manatitra ny arahaba omba ampirarintsoa anao tompo klasy toko vavy amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao ary dia saina mpanajana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fampahafantarana nisy tao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany dia mbola mitana ny sainy maro ny makasika ilay tetikasan'ny filoham-pirenena Tanamasoandro. Akoatra n'Ambotro Manjaka dia fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa isan'ny voakasiky ny fanotofana sy ny fandravana ny tanàna antsoina hoe Zaivola. Nanamafy ny teo anivon'ny Apipa androany fa tsy maintsy iroso amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny fanjakana. Didin'ny Besandra ny misy araka izany hoy ireo fokon'olona sendra ny micro any MBS. Germaine Menjanahary, Tokra Marola. Mangina PPA. Mangina PPA. Mangina. Ci tanto non so tanto tutto mani di fronte a mandare mai te. Problema che guarda, se non la voce che tanda tanda ku amide. Samidi wa. Sama bisa tamata kashkara putu. Gerno fiaina. Tsy ity ireny mpianakaviana ity irery andry no voadona manoloana ny fijirizirin'ny fanjakana amin'ny fanotofana tanimbary sy ny fandravana tranon'olona no ny tetikasa Tanamasoandro, ny tanànan'ny Zaivola. Isan'ny voakasiky ny fandrodanana sy ny fandravana no ny tetikasa. Nidina teny an-toerana ny avy eo anivon'ny Apipa ary nilaza fa tsy maintsy roso amin'ny asa izy ireo afaka andro vitsivitsy. Tena marina zany. Izo commission anao évaluation zany hoe anao ny tombambidin'ireo le toe sy zavatra misy ety dia manao ny prix an'izy dia raha mpanatsoina le olona dia raha manaiky izy dia misy acte de vente atao zany hoe ifaneken'ny fanjakana sy le olona fa orinan'le anaovana ny acte de vente iny 4 andro orinan'iny efa raisin'le olona tompony livola ao amin'ny Apipa. Teknisianina daholo manao valo misy olona fito sa valo ny membre ny commission d'évaluation ao dia io zany mametra an'le izy na zaza tsy mahalala eo ohatriny anaovana ohatra fa mivoaka avan'le izy dia manao état de devise zay nataony. Namafy ny fokon'olona eo amin'ny ity tanàna vaovao izay voakasiky ny fandravana ity fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fikasan'ny fanjakana sy ny filoham-pirenena amin'ny andravana sy ivarotana ny tanindrazana izy ireo. Ianao nampanantenanay tamin'izany hoe tsy aka tany na raidia aza amin'ny sady tsy hanotitra ny tany ny vahoaka malagasy. Eto mahita fa amina hektara maro no totofanao indray. Ianao nampilaza tamin'izany hoe ampiakatra ny vokabary ampitombo ny fambolem-bary atonga ny vahoaka aletena ra-tsakafo 1500 hektara ho totofana tanimbary. Tanimbary tompoka fa misy tompony daholo malahelo ny vahoaka hoe hoasorina songotana eto ve zahay fa tsy fonay ny taninay ary tsy amidinay mihitsy. Lova ho an'ny taranaka, lova ho an'ny zafy amanjanaka no alaina amin'ny vahoaka, ho alaina amin'ny vahoaka Kitsorano. Aiza koa ny ahita tany hovidiana raha hovidiana 5,000 ny taniny. Tsisy tanina 5,000 raha hita tanina 10,000 tompoko. Tolona vaovao no androany. Vonina tompoko ny vahoaka ary vonina Tsy afaka ambavan'ireo mponina ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritry ny fampelezan-kevitra, ny fampitomboana vokabary, fampiakarana ny tany azo volena ary ny fanampiana ireo tantsano isan'ny dradradradraina tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Saingy mifanipaka amin'izany kosa no atao ankehitriny. Izao tokoa ve no antsoina hoe velirano. Zay ny teo Zaivola fa mbola nitokana ihany koa ny mponina Ambotro Manjaka androany. Namafisin'izy ireo nandritra ny fitokonana nataon'izany fa tsy amidy, tsy atakalo ny tanindrazan'izy ireo ary tsy ao be voay akory ny tanindrazany. Ndeo arahantsika ny fanadihadiana. Anisan'ny olana iray ny fandaniana miompampana ateraky ny tetikasa Tanamasoandro ny filoham-pirenena. Raha ny vaovao azo mantsy dia fampiasam-bola mitetina 570 sy 2,2 lavitrisa ariary. Izany hoe
sahabo enjato tapitrisa euro izay mitovy amin'ny antsasaky ny fitambarany tetibola famatsina no anamboarana ny tetikasa hoy ny fikambanana tany. Taoriny ny fandarana manokana nataon'ny filoham-pirenena atao amin'ny fahitalavim-panjakana dia naneho ny heviny ny mponina teny Ambohitrimanjaka. Na endreny kabariny filoham-pirenena reny zareo aisiany amin'ny ministerany fanajariana ny tany sy ireo nama maro samihafa tamin'ireny fanambarana tamin'ny radio sy ny tele reny dia tsy maintsy iroso izy amin'ity resaka tanamasoandro ity ary nambara mihitsy fa tsy ny tanimbary ihany no totofana fa fariboatra Ambohitrimanjaka Ambohidrabeto hatrany Meritsy Tosika rehetra eny no antofana n'ity tanimbary ity dia zany ny tena zavatra mampalahelo. Lazaina Ambohitrimanjaka fa efa nandray vola hoeto makaty izay olona nandray vola mba jerena hoe iza marina le nandray vola olona avy ety Ambohitrimanjaka ve zavatra misy amin'izao fotoana izao. Lazaina fa olona voakarama indray reto olona manaraka amin'ny tokona amin'ny tolona amin'izao tanimbary izao. Laiza ampidirina amin'ny sehatra politika ilay izy zay tsy mandamy fampandrosoana izay ho ataonareo amin'ny firenena fa mba jereo amin'ny endrika mamelona ny hafa fa tsy mamona ny hafa ny fampandrosoana. Tiana Ambohitrimanjaka raha mpandrosoanareo amboary ny lalakely aty aminay atao goudron daholo ampidiry rano atao feno jiro ny elakelan-trano zany aza mpandrosoana Ambohitrimanjaka daholo faiza vonona vahoaka fa ny olona dia efa vonona mihitsy fa ho isy raha latsaka eto raha ohatra nareo ka mbola ikiry biby amin'io ary masina. Mitoy ny tolona hoy ireo mponina eny fa nahiafaratra amin'ny raha mandrika azy zany. Awantsena vadika na bevoay tanrazanay kitsekenay nanlona ntoranazy na misy raha mandrika ary tsy manaky Ambohitrimanjaka. Zay eto amin'ny commune Fiambonana sy Ambohitrimanjaka. Fiambonana Ambohidrabeto Ambohitrimanjaka Kadimanga. Tsy manaky an'ity fantotofana ity zahay. Na ho faty azy zahay dia tifirinareo fa zay tsy manaky an-tambariny totofana tompoko. Vahoaka nalokisa velomin'io tambary io. Zay projet-nao président ta Madagasikara malalaka. Ny tanamasoandro tompoko tsy tombotsoa anay Ambohitrimanjaka rery fa ny vahiny mahazo tombotsoa amin'izay ka tsy manaiky zahay. Zay tompoko dia tsy manaiky zato isan-jato ny antofana ny tambarina io na misy raha mandrika ary tompoko. No milaza eto fa lazaina foana manko hoe masina ny firenena, masina ny tanirazana. Nefa Ambohitrimanjaka dia vohitra masina fa ningotraina ny tantarana Ambohitrimanjaka ny tantarana io tambary io. Ka io tambary io dia tsy hoe fivelomanay fotsiny fa sady vakoka io no manana ny asiny. Ka raha masina ny tanirazana lazaina foana fa masina ny tanirazana, masina ihany koa io tanirazana io ko maninona ny dradradradraina foana zany. Raha hoe ny aminareo ministeran'ny kolotsaina miezaka manindraindrany amin'ny rova sy ny sisa sao dia adinonareo fa isan'ireo vohatra masina ge Ambohitrimanjaka. Tsy ekenay araka izany no antofana an'io tambary io fa io fivelomanay io no maizy azy anay. Vao totofana io dia tototra miaraka amin'io koa fiainanay ary tsy misy hevitra tsony ny havelomanay ka dia zay dia tsy manaiky azany. Eto ihany zay fa tsy mila an'izany be voay fa raha tonga azy zay mety tsy amidy ary tsy atakalo ny tanindrazana ho hatrany ny vahoaka Ambohitrimanjaka. Betsaka no miahiahy ny amin'ny famatsim-bola sy ny fampiasana ny vola amin'ny tetina 570 sy 540 lavitrisa ariary izay anamboarana ity tetikasa ity ho hatrany ny fikambanana tany. Trosa ho an'ny taranaka faramandimby izay misesy ary amin'ny endrin'inona no andoavana azy raha toa ka notrosaina ho hatrany ny fikambanana tany. Efa miresaka an'izay fitakiana izay ihany tsika fa manodidina kosa indray ny amin'ny fahatapahan'ny rano lavareny eto Antananarivo renivohitra izay rano vatsiny ny Jirama. Ho an'ny teny faravohitra manokana dia efa 7 volana izay, izany hoe raha ampitahena dia mitovy amin'ny fehim-potoana ny tantanan'ny filoham-pirenena ankehitriny nefa tsy nanana rano ary nijaly rano fatratra ny mponina eny faravohitra eny. Ndeha arahantsika ny angam-baovaon'ny Noro Fitiavana Manorandre Malala. Tao anatin'ny 7 volana izay nijaly rano ny mponina eny amin'ny fokotany faravohitra. Ny amafiatrany izany ka niroso tamin'ny fitokonana faobe ny mponina androany. Fokotany rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra aloha zany ny tena marina fa be dia be loatra le problème na rano eto Antananarivo renivohitra ny eto faravohitra amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 9 sasany maraina. Ny any Ambatobe any amin'ny namako any Ambatobe nanomboka tamin'ny mois de mars zay na goutte ray tsisy rano. Ny any Itosy moa zany dia efa 10 taona tamin'ity taona ity. Ny any Ampitatavika 7 taona
ny any Ambitanjombato 5 taona, Lasora 5 taona, dia mampalahelo mihitsy nataon'ny JIRAMA nefa miliara isan'andro no ampidiriny JIRAMA, tsisy fanavozana amin'ny fitaovana. Mampalahelo dia mampalahelo izy ary tena mijaly zay, nefa ny rano ny men'Andriamanitra rano maimaimpona ny malagasy. Ny vazahany andafy recyclena ny rano maloto sotroina, nefa ny antsika malagasy rano madio ampijaliana rano ny malagasy. Mampalahelo dia mampalahelo. Alefanao zany miandro rano ianao dia mitsotsotra be izy ny compteur efa mandeha normal ve zany, dia efa miakatra ihany le rano. Zay le problème. Anao ville voavoatsika ny rano ampidirina amin'ny ville eo ahoana, rano kely mandeha amin'ny sauveton zao aza tsy voafianao. Anao building ianao, ilolo bidon jaune any amin'ny 7e étage 4e étage, tsy mety zany fa dinio mijaly ny vahoaka. Manome 27 orana eo anivon'ny orinasa mpanjakana JIRAMA ny vahoaka hijerena vahaolana, tsy ny rano ihany no hitarana ny mponina fa ny delestazy ihany koa. Iroso amin'ny fanapahan-dalana ny vahoaka raha toa ka mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao anatin'ny 27 ora ny rano. Misy quartier nefa eto Antananarivo renivohitra tsy tapaka mihitsy ny rano. Za zao manana klianty any Ivandry, any amin'ny 5e étage izy, fa rano tsitritra be, tsy tapaka mihitsy ny Ivandry eny amin'ny eny Akadimbahoaka eny, tsy tapaka mihitsy ny rano. Dia rehefa andavanandro ny andro dia le olona tena mikarama amina resaka rano tapahan-dralany rano, fa amin'ny alina vao meny rano. Fa ry zala goaka le manana vola be dia be reny, rano no alefa ny zalany rano. Moi j'appelle ça du mépris. C'est-à-dire que depuis 9 mois, on est dans cette situation lamentable. Vous croyez que la JIRAMA aurait fait une conférence de presse, aurait parlé à tous les journaux de cette capitale pour expliquer le problème? Non, ils sont tous en train de se planquer là derrière dans leur bureau en pensant qu'on est déjà gentils. On nous a dit qu'on était des gens gentils, mais c'est terminé là. On n'est plus gentils, on ne veut plus accepter ça. On attend des réponses déjà. On attend des excuses également. Vous comprenez? Parce qu'il ne s'agit pas de ramener notre facture au quotidien, là, chaque mois, sans nous expliquer, sans nous donner... Et surtout, on attend une chose, c'est que les choses s'arrêtent. Parce que si les choses ne s'arrêtent pas, on va passer à la vitesse supérieure. Voilà. Tsy eny amin'ny fokotany faravohitra ihany no ahitana trangana fahatapahan-drano fa saika manerana ny fokotany eto andrenivohitra. Efa miomana tanteraka ny amin'ny fiatrehana ny fahavaratra indray ihany koa isika izao. Ny tsapady sy hita dia hita indray fa miparitaka ny fako erana Antananarivo renivohitra. Manay mafy anefa ny maro fa tetika entina anaratsiana endrika ny mpitantana ny tanàna Antananarivo indray izany. Marina moa fa raha vao resaka fako dia samy vazay. Dia raha antsika ny herindran-tsary ny Matthieu Prince. Miverina mivangongo indray ny fako amin'ny faritra maro eto andrenivohitra tatoato. Manay amin'ny fiparitahan'ny valanaretina ny mponina, indrindra moa fa hakatoky ny fahavaratra sika amin'izao fotoana. Ahilika hatrany amin'ny kominina Antananarivo renivohitra sy ny ben'ny tanàna tsy fahombiazana, mazava nefa ny lalàna. Izany tsy mahalala eto Antananarivo fa misy baka ordila mandehandeha any. Efa tonga tazana an-daty amin'ny malaza. Hitanay no midonga Antananarivo dia hoaseo rehefa tonga ny fotoana. Tsy izay izy. Ny fanamolapako tonga hatao baka ordila ny anjara ny komina urbaine Antananarivo fa amin'ny fotoana azy sy ny bakapako anjara ny samy va izay mambany fe ino ny mistera ny rano. Ka raha misy miteny ihany hoe loza loatra ny fako eto Antananarivo sy ny vengongo fivongona amin'ny fako ary ny kanal dia isy be nareo. Fafantaro aloha izy tompony andraikitra voalohany. Dia tompony andraikitra voalohany ny samy va. Izy ny tompony andraikitra. Lasa atao fitaovana politika ity resaka fandrofana fako eto andrenivohitra ity ankehitriny. Tsy ahivina fa ny 20 aogositra lasa teo dia nanambara ny minisitry ny angovo fa ho avy ny volana septambra ireo camion miisa 10 izay natao indrindra androfana ny fako. Aiza ho aiza ireo camion ireo amin'izao fotoana. Toa tsy hita taratra ny fandraisana andraikitra ny ministera mpiany Samva tahaka ny nitranga mialoha sy mandritra ny fahatongavan'ny Paparay Masina teto. Ary bakapako misy angoton'ireo mbola bakapako izay vidiako, viditsika, vidinay. Tamin'ny roa arivo na ray arivo. Milona ireo fa misy bakapako iseho rehefa avy eo. Ary raha tsy iseho anafatra ireo. Anafatra ireo.
tokony atao takalinaina ny vahoaka sy ny fahasalamany. Raha ny vaovao miparitaka eran'ny tambazotra mantsy dia efa tonga somatsara eto ireo camion ireo. Inona ary zany ny andrasana tsy ampiasana azy? Sanatria ve dia miandry propagandy? Lafim-baovao manaraka dia manodidina ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay ho tanterahana ny 17 novambra ho avy izao. Efa miroso tsikelikely amin'ny fampafantarana ireo mpikatroka na ireo anisan'ny hoe antoko tiako Madagasikara mifanana ao anatin'ity fifidianana ity moa isika amin'izao. Ary dia ny amin'ity anio ity dia ireo candidat tiako Madagasikara avy any Ambatoboendy, ny faritra Boendy sy ny faritra Betsiboka no ampahafantarana aminao. 17 ireo candidat ben'ny tanàna tiako i Madagasikara manomboka miatrika fiofanana miaraka amin'ny filoha nasionalin'ny antoko Marc Ravalomanana izy ireo. Fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna ka zava-dehibe ny fahafehezana ny fitantanana sy ny fitarihan'olona na ny leadership. André Ningandrazana Ambatoboeny Ankijabe, Charles Ralazasoa Tsara tanàna Brieville, Christian Marolambo, Hervé Randrembololona Ambatoboeny Andranofasika, Rapol Manana Maeva tanàna Morafeno, Donar Andrenarivo Ambatoboeny Tsaramandroso, Honoré Tovinirina Maeva tanàna Andriba, Jean-Jacques Rakotovao Maeva tanàna 2, Jérôme Ramamonjy Herson Ambatoboeny Andranofasika, Joacin Rakotomanana Tsara tanàna Ambakireny, Samaromila Maeva tanàna Ambalanjanakomby, Simon Randremifidy Ambatoboeny Anjijia, Charlin Andrianjatovo Malala Maeva tanàna Tsiafabositra, Didier Andrenasolo Ambatoboeny Madirivalo, Frédéric Adjikosta Alain Tsara tanàna Sarobaratra. Androany dia nisy ny valandresaka ny mpanao gazety notarihan'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra teo anivon'ny CSS Sampanantananarivo. Teny Akatso izy ity no tanterahana ary nasian'izy ireo resaka manokana ny momba ny tsy fahatomombanana ny fanadinana baccalauréat izay notanterahana tamin'ny herinandro teo. Ankoatra ny fitakiana ihany koa izay ataon'izy ireo. Andeha arahantsika ny angom-baovao ny Noro Fitiavana, Manoro Andriamalala. Manome 10 andro ny fitondram-panjakana ny eo anivon'ny CSS na ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny sampampianarana ambony amin'ireo olana mianjady amin'ny mpampianatra. Mangataka ny hijerena akaiky ny fitakiana izay nangatahany ireo hatramin'izay ireo mpampianatra, indrindra ny resaka tampo-karama ny taona 2024 sy ny 2024. Mahatsapy izahay fa misy ny vokatra izay tokony hojerena akaiky izay niainga avy tany amin'ny fiadidinany primature ao anatin'izany la antsoina hoe fangatahana dérogation spéciale ho an'ny maintien en activité. Misy ihany koa ny andraikitra tokony ho raisin'ny ministère PI ny économie sy ny finance momba n'ilay indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheurs année 2016 sy ny 2018 ary mitovy amin'izay ihany koa ilay heure complémentaire deuxième tranche année universitaire 2016-2017 ireo ny maika indrindra fa izahay dia mametraka hoe ilaina ny famerenana ary ny fanomezana ny autonomie universitaire ka dia eo anatrehan'izany tsapanay fa tsy mety loatra aminay fa miteraka fiisara ny fanatanterahana andraikitra aty amin'ny université ny fisian'ny agent comptable. Manoloana kosa nefa ny tsy fahatombanana nitranga tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo dia nanamafy ny teo anivon'ny CSS fa zava-dehibe ny sosikevitra natolotra izy ireo. Ny CSS Sampanantananarivo dia mametraka fa iny lalan'iny namafy aza no heverina fa mety indrindra satria ny hoavin'ny zanabahoaka izay nanala baka taona 2024 raha afaka pitso no tsinjovina fa tsy ny filaminana androany ihany. Engany mba tsy hoisy tsony tahaka ireny amin'ny manaraka satria lasa miteraka faniliana andraikitra fifanomezantsiny. Raha toa ka tsy mivaly ao anatin'ny 12 andro ireo fitakiana raha ny fanazavana hatrany dia iroso amin'ny fampiatona ny asa fampianarana sy ny asa-pikaroana izy ireo. Manoloana ireo fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra izay miteraka fitohanan'ny fiara lavareny sy mampikaikaika ny mpampiasa lalana moa zany dia nametraka fepetra manokana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay lalana 3 no osokafana eto afovoan'ny tanàna ary alalahana ihany koa ireo lalana izay misy fahatapahany lalana matetika manomboka ny talata ho avy izao no hiatra ireo fepetra nyraisin'ny commune ireo. Jessica Miray. Ao anatin'ny fandaminana fifamoivoizana eto amin'ny centre-ville eto Analakely dia mandray andraikitra ny commune urbaine Antananarivo
araka ny toromarika izay nomenibe ny tanàna. Isy fandaminana toy izao zany a amin'ny herinandro manomboka amin'ny atalata eto amin'ny avoanan'Alakely. Eo anatrehan'ny fandaminana asa sy ny programa ny amin'ny fanapahan-dalana izay arindran'ny komunina miaraka amin'ireo orinasa mpanao lalana. Eo ihany koa ny famahana olan'ny fitohanana izay anomezan'ny komunina lalana osokafana mba hahafahan'ny rehetrarehetra ho ampiasaina, dia misy an'izao fandaminana izao tsy maintsy atao amin'ny herinandro. Mandritry ty herinandro ty dia mampafantatra izay amin'ny alalan'ny communication izay azo atao rehetrarehetra, fa amin'ny herinandro kosa dia hidina tsehatra hiasa miaraka amin'ny mpiasan'ny komunina, ny mpanao assainissement, polisy municipaly ary mangataka tolo-tanana amin'ny polisy nasionaly. Ny zavatra izy zany dia misy lalana anankitelo izay osokafana sy tazomina ho malalaka ahafahan'ny fiarakodia mandeha. Ny voalohany dia manomboka eo amin'ny bulletin eo Sorano midina makany Behoririka, osokafana lalandroa mba hahafahan'ny fiarakodia mandeha satria hitantsika fa tapaka tsy azo tafo amin'izao fotoana izao ka misy ny fitohanana eto Analakely izay tsy maintsy anokafana ny lalana eo Sorano midina ny Behoririka. Ny faharoa dia ny miainga ery andohana Analakely eo amin'ny Stella Sida mandra-pahatonga aty Sorano, ary eo ihany koa ny eo amin'ny mivily Rurabe Firaisana eo amin'ny tranombarotra Itokina mivoaka aty amin'ny Gastro Pizza. Ny fahatelo dia ny lalana afaka ny gara miditra amin'ny petite vitesse mandra-pahatonga ny Isotry izay osokafana mba hahafahan'ny fiara rehetra mandeha ara-dalàna. Ny anton'izay dia mba tsy hisisika daholo aty andohana Analakely rehefa hiazo alalosy Ampefiloha fa afaka avy hatrany mandray amin'ny petite vitesse miditra ny Isotry dia tafavoaka ny Ampefiloha, dia izany dia analefaka ny tôbila izay miandry mahazo anandohana Analakely. Ireo fepetra ireo no tsy maintsy raisina ary ho tanterahany commune urbaine Antananarivo amin'ny herinandro, koa manentana antsika rehetra mpampiasa lalana na izy io na iza mba hanaraka tsara ny toromarika sy hampiasa izany lalana izany hampamendrehany mba ho tombontsoan'ny rehetrarehetra mpampiasa lalana rehetra, na io mpitondra fiara, na io taxi na taxi be na io mpandeha tongotra. Ny mpivarotra ihany koa dia entanina mba hanaja sy hanaraka ny fepetra rehetra izay atao ary hamonjy an'ireo tsena izay nisy anareo teo aloha amin'ireo tsenan'ny komunina misy amin'ireo faritra ireo, dia manainga ny fahatsapatenany tsirairay mba tsy ho sanatry ho andeha ho any amin'ny tsy fanajana ny lalana indray fa raisina ny andraikitra atomboka eto amin'ny centre-ville Analakely zany ary mbola hitatra rehefa avy eo amin'ny toerana hafa toy ny eny Tanimena, ny eny Andraharo, ny ary Ampefiloha, Andavamamba, Apasika ary ny makany amin'ny Valavana Ambohimanarina sy Ambohimanarina ihany koa. Ankoatran'ireo agent d'assainissement ireo dia ny polisy municipaly dia hipetraka eny amin'ny arabe andamina ny laharan'ny fiara izay afaka mandeha eo amin'ny faritra anankiray, ary isy ireo agent d'assainissement elanelanina polisy eny amin'ny sisiny trottoir izay hiaro ny olona mpandeha tongotra sy andamina fifamoivoizana ao anaty arabe. Izany hoe misy élément zany any commune urbaine eny amin'ireo lalana anankitelo voalaza ireo izay mijanona eny tontolon'ny andro mba hahafahan'ny rehetrarehetra mandeha am-pilaminana mampiasa an'izany lalana zany sy ny trottoir. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny posta izao dia manana hetsika manokana moa ny posta malagasy eny Antaninarenina eny. Anisan'ny fanamby iray lehibe apetraka izy ireo ny anatsarana ny kalitaon'ny asa ataon'ny posta ary ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Ndeha arahantsika ny fanadihadiana. Mbola maro amin'ny malagasy no mampiasa ny posta amin'izao fotoana na dia eo aza ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny interneto. Efa manomboka miabetsaka ny olona mandefa entana ao ny posta ankoatry ny resaka taratasy. Ny tandona foiezaka zany dia ny mba hisy ny équilibre financier zany hoe ny anatsara ny toe-pahasalamana ara-bolany ny posta malagasy
atao anatin'ny telo taona tsy maintsy tratrarina io ary rehefa andalana ao anatiny misy tsika amin'izao fotoana izao amin'io resaka manarina ny fahasalamana ara-bola ny paositra malagasy dia ho atsaraina tanteraka mihitsy ny fomba fiasa sy ny fitaovana hoentina miasa atao amin'ny paositra malagasy amin'izao fotoana izao ny resaka roplanina izy teo ny resaka sambo izy teo dia hitantsika eo fa ao anatin'ny ezaka izay ho ataon'ny paositra avokoa izay rehetrarehetra izay mba hanatsarana ny fitaovana hoentina satria izay fitaovana izay ihany ny fitaovana hoentina miasa aloha zany no anisan'ny vainondrara ho anay atao amin'ny paositra amin'ny hoentina hanomezana fahafapo ny mpanjifa foana ihany koa. Nambarany ankamaroan'ireo olona nanontanianay fa mbola ilaina ny fisian'ny paositra. Ilain'ny olona ny paositra satria betsaka ny zavatra ilaina amin'ny paositra zany eo amin'ny fiainana eo amin'ny zavatra maro samihafa atrehan'ny olona ohatra ka hoe olona lavitra zao ka andefa vola dia izay dia efa mora le izy. Tena ilaina ka tena ilaina mihitsy ka mahavitra olona maro le amin'ny resaka hanina le paositra. Ohatra hoe misy fahaporitana maikamaika dia mahavitra olona paositra misy hitehirizana tena ilaina. Ilaina mihitsy izy satria raha tena marina zany tokony hoe hafa ihany zany le taloha hafa mihitsy na ny hoe fatokisana anazy zany dia hafa ihany le fampiasana paositra. Mbola ilaina ihany le paositra amin'izao fotoana aloha na dia eo ary ny fandrosoana sy ny teknôlôjia maro isan-karazany hafa ihany zany mahazatra anao. Ary voariary ny saran'ny fandefasana taratasy eo anivon'ny paositra malagasy. Ety ampamaranana dia tsy hainainy tsy hitondra tsikitsiky ho anao vavalatsaka. Salama daholy fahazarantsika malagasy tokoa miteny hoe salama nefa misy ny marary kely tsy ilaozan'izany ny fiainana fa dia mirary soa an'ireo izay tsy salama aloha zany ny tenako ao amin'ity androany ity atao anatin'ny fandarana vavalatsaka isika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany izara tonkalo ny tenako ao amin'ity androany ity indrindra moa fa ho an'ilay olona izay mipetraka ery ambotsi-tononona izay mety misy antefany ihany koa any amin'ny namana hafa zao le izy amin'ny sivora alina no manoratra ho anao ety Ambohimanga kely fantatro nefa ianao fa voansery za nefa tsy te anery raha toy ianao ka tsy te ijery ity fandarana ity mankasitraka anao naharitra anjery fa dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka indray tompoko. Tapitra ny vaovao izao alina izao ankasitrahana feno hatrany ianao tany tokantrano niaraka taminay teto hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny MBS radio sy ny MBS télévision ankasitrahana ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety rehetra veloma tompoko.